And how striking the song from the poet, are not 99 enough for thee? Hafatry torin'ny Mpaminany William Marrion Branham mitondra ny lohateny hoe Anankiray amin'ny Iray Tapitrisa. Ny fahaefatra amin'ny 20 aprily 1920 tao amin'ny toeram-pisakafoanana Clifton, Los Angeles, Californie, USA. We don't know where they are, but that last one must come in, and then the door will be closed. Thank you, brother. Sotranao raha lasakariana miarabanareo sakaizy azo antoka fa fifaliana ny eto Los Angeles indray amin'izao maraina izao alohan'ny fivoriam-be io alohan'ireo fivoriana amin'ny herinandro avy ao amin'ny Embassy Hotel. Miandry nahitanareo rehetra any ary eo amin'ny fiandrasana lehibe ny aona amin'ny tompo Jesosy sika rehetra ka hita azy eo nampananteny izy fa ho eo naiza no haingonany roa na telo dia ho eo izy ary azoko antoka fa ny aona tamin'ny aho tamin'ny maraina raha niakatra ny tohatra aketo amin'ity trano be ity izy raha indro fa niomana mafy ny olona rehetra teo am-piandrasana ny fisakafoanana sy ny toroteny fa mahafaly ny miara-miangona aminareo eto sy amin'ireo mpiaino eo amin'ny radio. Maro tokoa ny olona eto izay voaterinidina tao amin'ny riana ambany aho niresaka tamin'ny sasany ka ny fahitana an'ireo fangatana maro ny areti-po sy ireo karazana fanaintainana eo amin'ny vatan'izy ireo ka eto sika ankehitriny mba hivavaka ho an'ireo marary sy marofy. Raha vao teo atapony tohatra nisy ilay anitra hitako teo nanontany azy izy nanao hoe ry Rahalahy Branham efa taona maro zay laza izy fa nanana areti-po mafy tokoa ka efa noheverina ho faty dia nivavahany izy ary nanasitrana azy ny fahasoavan'Andriamanitra ka eto izy zao maraina izao eo amin'ny 20 taona ny feno hafaliana ka dia mampisy fanantenana vaovao antsika izany ary tena mangataka ny vavak'ireo olona zay mihaino radio-pirenena aho ankehitriny aminareo eto ihany koa fa rehefa miala amin'izao fivoria izao aho dia ho any Eropa hidina ho any Afrika sy ny manodidina hanao fivoriana ary avy amin'ny fahitana no ankanesako any ka dia ho fivoria dehibe ny any azoko antoka. Efa taona maro no natsapako fa tiany tompony hiverenako any amin'izao zavatra tsotra na fanompona tsotra nomeny ahy zao. Everiko fa mbola tsy vitany avokoa zany raha ny any toy ny hoe mbola misy fanaray azoko rombahana amin'ny araton'ny filazantsara no any dia ilay nomeny ahy mba handratok'olona ny amin'ny fanasitranan'Andriamanitra mivavaka ho any marary ary tena angatahako ny vavakareo na aminareo manatrika eto na aminareo mihaino eo amin'ny radio. Tsy manam-potoana hakana lahateny aho eto ka hitoriana izay everiko fa azoko atao afaka minitra vitsy eto amin'ny ty trano be ty saingy mba iresahana kely aminareo fotoana fomonja mba hifankalalana ary ho an'ny olona manderana ny firenena angatabavaka ho an'ireo zay any ivelany any lafitrany ary ho an'ny eto ihany koa ary faly tokoa raha miaona amin'reto sakaizako vaovao mahafinaritra rehetrareto zay tsy mbola niaona tamiko fa vao nifankalala tamin'izy ireo tamin'ny maraina. Nanana fotoana mahafinaritra zahay tamin'ireo fivoriana tany amin'ny toeran-kafa tsy mivoaka loatra intsony fa betsaka no sahanina miezaka ihany zay ny mivezivezy any Jeffersonville, Indiana sy any Tucson, Arizona eo amin'izay nifondranay taona maromaro zay nola hifahitana nomen'ny tompo nandefanay ho any nefa tsy fantatra akory ny antony naliako teo ary maro aminareo eto Clifton no efa niresahako taloha kely nandehanako ary tamin'ilay fivoriana tao Phoenix ny amin'ilay fahitana tsy maintsy ho tanteraka dia ny fahitana ny amin'ilay vondrona anjely fito ary fantatra fa ho anareo mihaino radio mety tsy avy amin'ny filazantsara feno ny maro aminareo ka mety somary hafahafa aminareo zany ary ho ahy ihany koa saingy eo zany raha misy mahay manazavazavatra iray dia tsy ilainareo tsony eo ny anaiky an'io ampinoana saingy zavatra tsy haitsika zavaina io ka ilayntsika ekena ampinoana tsy haitsika zavain'Andriamanitra tsy misy olona mahay manazava an'Andriamanitra ambony indrindra izy ary izy no lehibe sy mahery manaiky an'io fotsiny sika satria fantatsika fa eo izy ary no finoantsika ny fanekenan'io no hitondrany ny valiny eo amintsika dia ny batisany fanamasy fa efa iresaka aminareo ihany amin'io afaka fotoana foy ny hoe ny lalan'Andriamanitra na ny toerana hivavahana fa le toerana tokana ahafahanareo mivavaka aminy le toerana tokana ahafahanareo miaona aminy zay no tsy maintsy ray ny fiangonana ray ny toerana ray ny fotoana ray ny vahoaka zay ihany no iaonan'Andriamanitra ary antenaiko fa hitany hafatra ao am-ponareo etony tompo eny ny nakanesana tany Tucson hafahafa io
de reny fahitana miresaka amin'ny tena amin'ny anaran'ny tompo reny tsy misy na de ray tamin'izy reny aza raha ny fitadidiko sady antany rehetra raha misy fotoana natsiarovany ka efa nilazany zavatra akoatra ny fahamarinana ny tranga foana araka ny fomba nilazany fahitrangany zany ary izy dia tokony raha araka ny soratra masina iverina amintsika amin'izao any farany zao ao amin'io karazana fanompony io zany de isy ao arin'ny batisan'ny fanahy ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra ny fanasitranan'Andriamanitra sy ny sisa de no zavatra reo ny fanaronana ny afatra pentekotista no zavatra resantsika amin'izao andro zao ity fanompon'ny Kristy tenany amin'ny alalan'ny olona eo anivony vahoakany ity miaraka amin'ny zavatra mitovy mihitsy tamin'izay nataony fony izy teto tany ao amin'ny vatany lay ampakariny zay ampahany ka manao zavatra mitovy tahaka ny lehilahy sy ny vadiny na mpanjaka sy mpanjaka vavy aloha kely lay lanonana fanambadiana amin'ny terinandro ty raha sitraky ny tompo te resaka kely ny amin'io mandritra ny fitoriana ataonay any ao amin'ny ny Embassy Hotel zay karazany hoe ifankalalatsika araka ny fomba tsotra fanaovako azy fa raha ny fotoana sy ny ora iainantsika raha misy olona tsy mahay ny lalaka-lehany na ny tokony ataony na ny faritra iodinany de tsy mandeha amponoana intsony ianareo eo fa maminavina fotsiny manandrakandrana ary hoe manandrakandrana de manao zavatra tsy amin'ny antoka tanteraka koa raha tsy manana antoka tanteraka sika mba hafantarana an'izay lazain'Andriamanitra fa isy amin'izao oro zao de ahoana no ahafahanareo hiatrika an'izao oro zao ilayntsika nefa niatrika an'izany miaraka amin'ny fahafantarana amin'ny finoana ny teniny de ireo zavatra tokony hitranga ankehitriny eo koa ny toerana misy an'ireo firenena ny toerana misy ny olona ny toerana misy ny fiangonana sy ny sisa tsy maintsy fantatsika zany ary eo koa ny fomba anatrehantsika an'io raha tsy hainareo ny fomba anaovan'izany de tsy misy ataonareo afa-tsy lay filazantsika fahiny ka karazany hoe mitsapatsapa vita na amironona toy zao fotsiny manantena fa eo zany manantena an'izao sy manantena an'zato ka hoe ho tonga ave zany tsy ten'Andriamanitra nefa nanaovantsika toy zany tiany ny afantarantsika an'izay lazay no an'izao andro zao ka hiatrika an'io ambonona satria efa nilaza izy fa toy zany ny fandehany fa fantatsika ary fa marina ny anteny satria tsy teny olona iray mahakasika an'io no anananareo fa le teny mikasika an'izay tsy maintsy ataotsika no eo aminareo ary antenentsika fa niraintsika any an-danitra no hanome an'izany antsika amin'ny herinandro ty eny mialatsiny aho raha nanapaka ny voalazako vao vetivety teo ny amin'ny fankanesako antikson fa ny tenako manokana de nihevitra fa io ny fiafaran'ny fiainako ataoko fa tsy misy mazaka fandonana toy zany raha teo zavatra nitranga teo amin'ilay fahitana tamin'io maran'io tamin'ny folora teo ny tany ka hoe mbola velona orin zany eny tonga tao tiksonna na nafatrafatra ny amin'ny zanako ho an'ny vadiko sy ireo zanako zay iaraka aminy rehefa lasa satria no everiko fiafarako teo za tany fonix sasy tamin'ireo fivoriana maro taloha nitrangany io efa nambarako anareo ny fomba hitrangany zany ka volana vitsy taona izany ary niakatra teo amin'ny Sabinio Canyon ndray maraina zay eo avaratry tiksonna ihany ivavaka ny akarako teny ary nivavaka de nasandratro ny tanako hoia raio mivavaka aminao mba hanampiana ahoana na ahoana mehoery aho amin'ny ora atreako io fa raha vita ny asako ety an-tany de tsy maintsy ho any aminao ary tsy hoe tsy tiako ny andeha satria fantatro fa isana ny fianakaviko ianao fa mangataka hery fotsiny aho any ora io de ny zavatra nandona ny tanako eny ho anareo mihaino radio mety hafahafa aminareo ny voalazako eto nefa mariny zany ary Andriamanitra ny mpitsara nojereko ny teo an-tanako ary nisy sabatra teo nisy fiarovatanana ny fiazonana azy ary vita tamin'ny perla ny zarany de toy ny karazam-bolamena ny fiarovana nanodidina ny zarany ary ny lelany de to reny karazan-javatra mamiratra reny zavatra toy ny vy mamiratra na zavatra manjelanjelatra razo masoandro eny tamin'ny folona tamin'ny raiky amby folo maraina teo io teny atapo ny tendrombohitra azonareo etreretina nitsapany olona iray tsapako fa tonga saina tsara zay mitsangana eo nefa misy sabatra tsy hainy aviny sady miala lavitra be eo vao misy olo-kafy nefa miazona an'io etananareo tsapantanako zany raisiko sady naevaevako tetsy teroa ny lela tsabatra ary eny sabatra io de mijery nanodidina hoia ahoana ny mety sy zao indro afa
mitsangana eto ary miala lavitra be eto vao misy olona nefa viaizana vi zao de hoy ataoko angamba fa ny tompo milaza amiko ny fiafarako ty ary nisy feoteny sy nilaza hoe io no sabatry ny tompo de hoy anakapo sabatry iray ho an'ny mpanjaka izy ty iadivana tsovaly fantatrareo fa fanao tany Angletera sy ny toerana maro io hoy anakapo zany no ilanan'io iadivana tsovaly ary hoy anakapo angamba tokony ametra tanana ny olona na tato anatiko io rehetra io afaka isa vorivoro be ny fisainany olombelona inareo tsara tsy malala ny tena voafetra ny fisainantsika izy ny tsy voafetra koa raha teo io de niala tamin'ny tanako zany ary tsy haiko hoe nakaizy fa nanjavona fotsiny eny raha eo amin'ny olona tsy mahazo kely ny amin'ny zava-panahy dia lasa dalazy zany mitsangana eo ianareo manontany tenany am'izay mitranga ary hoy izy tsy fiafarany fiainanao akory ny fahitana fa ho an'ny fanomponao zany io sabatra io de ny teny hosokafana ny tomboka se fito de reo zava-miafiny ary roa herinandro taoriny zany na roa volana taoriny zany raha ny marina tena tendrombohitra niaraka tamin'ny andiana sakay za rehefa nitranga zany anjely fito hita mazava tony maheto anareo no nidina faingana fitany an-danitra niala teny amin'ny tendrombohitra ny vato ary nykodidy tamilay avona ary ny olona nanatrika teo de nikikika sisisa inareo tsara de namofoka tetsy teroa rehefa nisy zany de ozy modia ny atraminao ny isa ketriny ny anjely tsiraray dia ho Anankiray amin'ireo tombokase eo amin'ny tombokase fito efa eo amin'ny oronapeo zany ary voka tsy ela ny boky efa eo mpanaovana ny gramerany araka ny fahafantaranareo fa tsy tsara loatra ny gramerako ary ny olona tsy maintsy olona tiay anareo vo alala ny fomba azahoana araka ny gramerako misy teolojianina nefa amin'ny gramerany io ka manala an'izay rehetra tsy fiteny angambo zany teny ampiasaiko zany tsy fantatro akory fa nandre olona nomea ka ataoko fa tsy mety lay hoe migramera fa tolay hollandais ihany raiso am'izay tiako lazaina fa tsy am'izay lazaiko zay mihitsy vao nambara tamiko fa 10 minitra sisa no ananako mialohan'ny amaranana ny fandaharana eny ho anareo vahoaka malala eo amin'ny radio pireneny ary ho anareo marary sy mananjavatra ilaina ka mihaino eto sitrakareo fotsiny veto ny fametra tanana mandritra ny anonana zao vavaka zao ho an'ny marary eny ho Jesosy tamina ny raha ny faran'ny fiangonana zao famantarana zao no anaraka nyreo zay mino ireo zay mino raha metra tanana ny marary izy reo de ho sitrany ireny ray malalany an-danitra ao tony ankizy zay anketriny makatoa an'izay voalazanao atao mametra tanana amireto fangatana telefona rehetrareto zahay hitanao reo zay any amin'ny firenenany ny amin'ny zavatra ilainy ny fahoriny hitanao reo zay mananjavatra ilainy eto ory ka ankinina i aminao izy reto Andriamanitra malalo miaraka am'izao finoana ny teninao zao zay nilazanao hoe zao famantarany zao no anaraka an'ireo zay mino raha metra tanana ny marary izy de ho sitrany ireny ekeo zany tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Satranao raha lasakarianina azo antoka fa tombontsoa lehibe ny miverina eto ka manana anjara fitenenany indray iresahana amin'ireo sakaizantsika sasany eo amin'ny radio pireneny sy am'izay manatrika eto ihany koa ary azo antoka fa tolotray ho anareo zao fanasany zao de no tonga ao amin'ny ambasy hotel Rapitso Ariva ivavahana ho anareo ary tsy zay ihany fa eto ny mpanota sy reo zay azo ny fiamorana raha mivavaka ho an'ny marary fotsiny sika de hitatsika trano fa manao fagagana lehibe Andriamanitra nefa larana faharoa zany fa ny zavatra fototra de ny ovovonjy ho feno ny fanan'Andriamanitra zay fa horesako aminareo eto afaka fotoana fohy ny am'izay tsy maintsy ilahtsika no feno ny fanan'Andriamanitra ny fanasitranan'Andriamanitra matetika dia misarika ny fisainan'ny olona ka mitondra azy eo amin'ny fanatrian'Andriamanitra rehefa manao zavatra Andriamanitra zay fantatry izy ireo fa tsy eny zay tsy ahazavainy tsy azontsika seho ara mekanika no fomba isiny zany ataon'Andriamanitra araka ny lalany lehibe manokana io ka de misintona ny fisainan'ny olona io ny fahalalana hoe misy fanatrehan'ny hery eo zay mahavita zavatra ambony ny fahaizan'olombelona ary zay no mahatonga azy ireo hitodika am'ilay zanak'ondron'Andriamanitra zany foana ny fanasitranan'Andriamanitra efa lazaiko ary inoko zany raha za manokana fa teo anelanelany enimpolo na 700 ny fanompony tompontsika angamba no fanasitranan'Andriamanitra
ary natao zany mba hisariana ny olona ary rehefa teo izy ireo de ozy raha tsy mino anareo fa zano izy de ho faty amin'ny fahotanareo. Eny ny fanasitranan'Andriamanitra de fisariana lehibe mba hitondrana ny olona hitodika amin'ny tompo Jesosy. Ary ny mpampianatra FF Boisort maro aminareo no sakaizany sady mahafantatra azy fa tena nanampy abetsaka ny fanompony fony azy atovom-potoro-teny nanomboka nanao fivoriana teny ivelany de nakeo amin'ny rahalahy Boisort fiteniny hoe ny fanasitranan'Andriamanitra fanambarana kely mivantana ny eto hoy izy ny fanasitranan'Andriamanitra no jono eo amin'ny fitany. Hoy izy tsy ny fitana akory no aseho anareo ny trondro, ny jono no aseho anareo azy de manetsika an'ilay jono izy ka azo ny fitana. Zay ary no iazantsika atao. Io no sika nikendrentsika de ny azo olona ho an'i Jesosy Kristy Tompo. Nefa izy tsy miova omaly io ary mandrakizay. Ka raha mpanasitrana izy tamin'ny andro fahiny de mpanasitrana izy ankehitriny. Fijoroana vavolombelona manokana ihany eto mialohan'ny ivavahako an'ny marary zay miaino radio pireneny. Andro vitsivitsy lasa zay nipetraka teo amin'ny tendrombohitra nisy an'ilay zavatra lehibe nitranga teo anatrehan'ny rahalahy 520 de nitoerana nidina ilay anjeliny tompo. Fa nisy azavana lehibe nanidina toy ny kitana manandrambo teo zay nampipoaka ny manodidina ny tendrombohitra ary mipitika teny amin'ny 80 metatra ny vato na mihoatra nanodidina teo nanapaka ny lohan'ny azo fa nitsangana teo ambany zany mihitsy ary volana vitsy talohan'ny sinio no efa nilazako tamin'izy ireo hoe isy zany sy hoe inona no hitranga ranomarina nambarany omalina io zany ary nazakazaka ny aloka sy ny sisy ireo lehilahy reo niezaka nandositra tsy fantatra izy ireo ny zavatra nitranga teo ary niteny izy ka nilazan'izay hitranga fotoana vitsy taoniny io. Nipetraka teo amin'ilay vato teo aho teo amin'ilay nisehony mihitsy ary nisy sakaiza niaraka taminay izay tonga avy any Minnesota any eto ny fianakaviana an'io marainy ary mety izy mihitsy no etoeto na eny amin'ny rihana. Donovan Wertz zany tovolahy sakaiza mahafinaritra luteranina vao nanolotra ny fiainany ho an'ny Kristy sady ny fenona ny fanahy. Lehilahy Alemanina feno fanetretena zay 30 taona eo manana fianakaviana ary zaza roa na telo. Nifindra anakaotiko izy mba hipetraka eo akaiky fotsiny fa nisy telo na efajato no nifindra nipetraka eo akaiky koa izy ary faly raha toy zany ny olona nipetraka eo akaiky manaraka hatrany Afrika Atsimo any izy ireo eny rehetreny mba ho eo anilako fotsiny ary ahitany miaraka amiko ka ho eo amiko ary ho finaritra ny amin'ireo fifaliany tompo. Sakaiza tena manetry tena izy io ka tsy natsikaritra azy loatra hatramin'izay mazava ho azy fa ny olona fantatro sy miara-miasa amiko de toy ny rahalahiko mihitsy anabavitro arahako maso izy ireo ka raha tsapako fa misy mivoaka ny faritra de maka azy akilany aho ary miresaka aminy satria tiako izy ireo tiatsika ny miarabelona ho mivoninahitra ary matetika angamba eo amin'ny fivoriana iverinareo fa miteny mafy anareo tsy zany ny antony tsy hoe satria tsy tianareo fa avy eo am-poky eo no tsy maintsy fomba iray ihany io fomba tokana ihany no ahafahana manompo an'Andriamanitra ary zany de ka tsy maintsy mitoetra eo amin'ny lalana sika na toy ny nafisainantsika ny lalany ary tsikaritro fa Donovan ny tendro ny sofiny akavanana de ny vonto teo amin'ny intelo zay tokony ho abeny sady mena be zany eny nataoko fa angamba zany efa andro vitsy zahay no tany anefitra ka mety nisy karazana raketa na avony sofiny kanefa raha niazona ny tanany hitako teo fa omamiadany io de hoia tamin'ny Donovan hoia ry Donovan ianao ve hatramin'ny oviny io no teo amin'ny sofinao mba tsy hanarako azy fotsiny nanao toy ny tsy nalala hoia hatramin'ny oviny io no teo ry Donovan hoy izy rahalahy Branham maheni-bolana teo zay hoy izy hoia nahoana tsy nambaranao io hoy izy hitako fa sahinana be nao hoy izy tsy tia anahinana anao hoy izy natako fotsiny hoe mety ho lazay ny tompo aminao zany raha androany de hoia fantatrao ve hoe inona io hoy izy misy eritreretika any hoia marina ny eritreretinao ary ny ambitsy maraina io tsy nisy nataoko afa-tsy zao no azoniko ny tanan'io tovolahy io ny ambitsy marainan'io tsy nisy na de olatra akory aza teo amin'ny sofiny niala tanteraka zany koa indraindray sika de manesika miezaka azo an'izao anry na hitanareo fa
zao zany zao famantarany zao no anaraka zay mino tsy nilaza kory hoe raha ivavaka ho any marary izy ireo raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo de ho sitrany reny tsy maintsy manam-pino isika manokana ny am'izay ataotsika eny ary koa de mety eto donavona eo anaminy anareo akany izy raha tsy eto izy zao maray zao dia hoe am'le toerana anankiray hafa eo anaminy anareo ary anaiky ny voalazako marina izy ary inona koa no azoko lazaina inoko faliokana jaona ny ray am'ireo no laza fa zao tontolo zao tsy afaka hitehirizana asianandreo boky mety hosoratana ny am'izay nataony teo anivon'ny olona tam'izao any farany zao ny am'ireo marary sitrana ny mpisotro toka afaka amanarivony izy reny eo koa reo karazana retina sy marofo maro rehetra ankehitriny ho anareo miaino radio pirenena ny eto ihany koa feno fangatana eran'ny tanana voaraiko tamin'ny telefona eto amiko anio maray fa naneo fony zany hatramin'ny natongavanay isika ary enina amby 100 no fangatana anio maraina tamin'ny telefona hatramin'ny nateto anay aoko ary sika iombo nambafaka eto ka antsiraray na iza misy anareo manerana ny firenena amin'ny fametra tanana rapino ianareo raha tsy zany apetrao amy baiboly ny tananareo na eo am'izay zavatra hafany raha ivavaka ho an'ny eto sy ny any sika rahay mahalala ny an-danitra eo ny fijonona vavolombelona kely ny amy Donovan Wertz de isan'ireo amanarivony any tompo ny amy mahabe fahasoavany indrindranao mivavaka aho mba hitodianao eo amin'ny fon'ny olona eto sy zay eo amin'ny radio pirenena araoko izy ireo ny tsiraray ho sitrana hiala amin'izy ireo anie ilay ratsy ary ho afaka amin'ny fahoriny rehetra anie izy ireo ekeo zany raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no angatana izany amen saotranao tompo eny fagnotelony zao no iakarako eto androany maray ola ary fantatrareo fa vao nolazaina teo fa tsy maintsy miala ato amin'ny efitrano sika ao anatin'ny 12 na 14 minitra nanto zany fa nilaza ny mpitatanao amin'ny rianao fa tsy vitan'izy ireo ny androso sakafo na aritrela ny fisakafoanantsika anympitolony eto amintsika nareo tsara koa de tena faly sika raha manana an'izao zava-panahy lehibe zao jobily ara-tsakafo ny atsotsika azy am'ty marainty miaraka am'izao andiana lehilahy mahafinaritra zao tiako ny anao fanambarana fa sika misy fivoriny indray raha pitsy tolakandro ao amin'ny ambasy eny ivavaka ho an'ny marary sika eo sady antenaina fa iaona amitsika Andriamanitra ary tonga aho mba anao ny anjarako ny fanimpoko mba tonga am'izay rehetra azontsika atao anio fivoriny ho fahombiazana tsy hoe fahombiazana satria fivorintsika io fa fahombiazana satria nahitan'i Jesosy Kristy ny olona zany no fahombiazana tsy ho fahombiazana ny fivorina na toyny na hidirantsika an'Andriamanitra na firy ny zava-dehibe hitantsika ataony na impiro ny resany amintsika amin'ny fanahy sy ny sisa raha tsy efa misy zavatra tanteraka eo de ny fidiran'ireo fanahy ao amin'ny fanjakana ary raha lasakarianina no nanao fanambarana enitra teo amin'ny fahitany am'izao andro iainantsika zao inoko marina amin'ny foko rehetra fa miaina amin'ny famaranana ny fotoansika efa tena eo amin'ny aloko ny ariva efa lasa lafitra ny masoandro ary rehefa mahita an'ireo zava-mitranga tony misy ankehitriny sika eny sarotra ny laza an'izay avoaka ny taranaka ano arina fa andro vitsilasa zay avelao fotsiny ilaza an'ity zavatra kely ty aminareo nanao fanadiadina izy ireo manerana ny Arizona zay ipetrahako tany amin'ny sekoly rehetra natao teo amin'ny ankizy io tsy fantatra izy ireo zany de fitsapana ny toe-tsaina ary ahoana ho ianareo tao anatin'izany ny sekoly ambaratonga ambony sy ny sekoly ambaratonga voalohany fa 20% ny ankizy no mijaly noho ny tsy fahampiana ra-tsaina 70% izy ireo no mpijery televiziona hitanareo fa reo faratsina noho ny sokosoko mora teo amintsika ary isika tsy matantena nareo hoe nahoana ny misy zany renareo tsara ny feo an'Andriamanitra zay mika mafy manohitra an'io nefa na izany aza de hitatsika tafitsiko ao ny tenatsika avela ho any menareo zavatra manaitra hitanareo tsy zay rehetra manao amiko hoe tomboko no hiditra fa izay manao ny sitrapony raiko ny sitrapony de ny teniny afaka ho tena mpivavaka tokoa sika anana fotoana mahafinaritra miobo mitsambikina ato amin'ity fivoriny ty zay tena tsy hoe mitsikera
nefa manana adidy eo anatrian'Andriamanitra ny tenako ary zany adidy zany de ny otsopo sy lazan'izay tiany olazaiko ary tena kasitrahako ny faharetanareo eto Californie zay nahazakany ny fandresen-dahatra fa raha tsy manambara ny fandresen-dahatra de pe tsara velatsy sady tsy hotsopo akory aminareo ary raha tsy vitako ny hotsopo aminareo ahoana no afahako hotsopo amin'Andriamanitra satria ianareo no hitako sady iresahako marina fa ataontsika eo amin'Andriamanitra zany kanefa tokony hanana fahatsorana ary tena tsopo eo amin'ny afo sika azosika antoka fa eo amin'ny taona matsiraviny sika move efa mba nijanony ianareo ka avela votsiny anome anareo fanadidina kely tsy zay rehetra manao amiko hoe tombokotomboko no hititra fa zay manao ny sitrapony raiko ho Jesosy raha teto tany tsy mofy any ny velomany olona fa ny teny rehetra ny teny rehetra tsy etso fotsiny na teny ray fa ny teny rehetra fa teny iray misalasalany teo amin'Andriamanitra teo amin'ny didin'Andriamanitra no niteraka fahafatesana alahelo ny aretina rehetra sy ny fahoriana de ny namelany ny tenin'Andriamanitra teny iray raha zany na tonga ny taranak'olombelona atao fahafatesana de ny namelany ny nisalasalany tamin'ny teny ray taminy hoe azo antoka fa nefa efa nilaza izy fa izany no hitranga ho Satana azo antoka fa tsy zany nisy nefa de zany nisy koa tsy maintsy tandriamantsika ny ten'Andriamanitra rehetra fa raha mijaly ny olombelona ka misy ireo rehetra reo ary eo koa ireo zavatra niatra tamin'ny taranak'olombelona noho ny fandikana diso na nantsy finoana teny ray dia ahoana niverenantsika any amin'ny famelana ny teny ray raha izao rehetra izao ny vidiny eny hatramin'ny hain'ny zanany azy maro no antsony vitsy no fidina maro no antsony vitsy no fidina tsy afaka akalateny avy amin'io satria tsy manam-potoana sika fa mba amelako zavatra aminareo fotsiny andesika hevitra niaraka tamin'ny rahalahy Sakariana ndray andro teo amin'ilay nanaovan'izy ireo safiotra ny biby fiompy ary hitako fa tao amin'ilay laboratoara nitondran'ny rahalahy Sakariana io ary natsoboka izy ireo tao amin'ireo spermatozety ombla ty zavatra kely toy ny fitaovana kely natao anafikasika ary naka andiany tamin'io spermatozoïde io izy de nataony teo amban'ilay fitarafana fampitomboana ao amanjatony maro lehibe kokoa ny abeny ary indreo nisy tsirinaina niatsiketsika teo amin'ny spermatozoïde io eny fantatsika fa avy amin'ny lany tsirinaina ny atodiro avy amin'ny vavy de nanontaniako lay chimiste teo hoya inona ny mampietsiketsika an'io zavatra kely io ozy ireo no mbolasy mbivavy kely tanareo ary hoya ao amin'io ndray mitete io ve ozy ie hoya ray Tapitrisa angamba no isan'ny spermatozoïde rehetra ao izy ie tanareo ankehitriny jereo tsara ankehitriny rehefa mitrangy io zavatra lehibe io de misy atody ray miandry tsirinay iray avy amin'io antapitrisany ary tsy misy mahay milaza hoe hoizy amin'ireo tsirinain'irey io na koa hoe ho atodisy raha mijery ny fahaterana ranofy ianareo de zava-miafina kokoa zany noho ny fahaterana virgine satria eo amin'io spermatozoïde io anankiray amin'ireo ihany no voatendry raha teo ny ovelona fa ho faty ny ambiny fa tsy zay mifanena voalohany akory fa zay tafakambana voalohany amin'ilay atody mety avy any amin'ny faran'ireo spermatozoïde reo ny avilon'ilay atody na eo anivon'ireo spermatozoïde mety hanao toy zany koa ny tsirinaina ny atody mandadilady miditra ao amin'ny atody ilay tsirinaina de miala amin'ireo rambony kely ary manomboka eo ny azo damosina anankiray amin'io rehetra io ihany amin'ilay ray Tapitrisa no avitan'io anankiray ihany ary misy hery tsy fantatry ny olona manendry an'io na de zany azy reo rehetra reo de mitovy tena mitovy avokoa reo tsirinain'ireo toy zany ny eo amin'ny biby toy zany koa ny eo amin'ny olona efa voatendry izy io na ho lahy na ho vavy mena volo mainty volo sisisy Andriamanitra ny manendry zany mitovy endrika izy rehetra raha ny endriny fa ny anankiray amin'ireo ihany no voalahatra ny ovelona anankiray amin'ny ray Tapitrisa kanefa mitovy ny endrika izy rehetra fony niala ny Egypta ny Israely teo amin'ny vahoaka roa Tapitrisa teo izy reo no niara-niala samy nandre ny afatry ny mpaminany ray ihany samy nahita ny andriafo samy natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny ranomasina mena samy niika atao amin'ny fanahy nitendry amponga sy nivezivezy teo amoron-drano Miriama koa fony nihira tao amin'ny fanahy Mosesy izy reo samy nisotro tamin'ny vatolampy fanahy ray ihany
izy ireo samy nihinana mana vaovao isakariva ny tsirairay tamin'izy ireo nefa anankiroa ihany no niditra tao amin'ny tany anankiray amiray tapitrisa inona ny fitsapanan'izy teo samy misotro tamin'ny vatolampy ray ihany samy nihinana ny mana ra-panahy toy ny nihinanantsika azy an'io maraina fa ny fitsapany teny no ny zahana toetra azy ireo rehefa teo ilay fotoana na teo kadesy barnia azy tamin'izy ireo efa nanomboka hiditra tao amin'ilay tany nampanantenainy saingy tsy afaka moao izy raha tsy efa voazaha toetra tamin'ny teny ary reo rehetra niverina ny folo hafa nanao hoe tsy vitatsika io ny olonao de toy ny taka ny valala sika eo masony ny tanànany de manda be lehibe loatra ny fahavalo fa jisoasy kaleba ny nampanginany olona o reo mihoatra noho ny mpandresy sika nahoana efa nylasa andriamanitra talohan'ny alan'izy ireo ny amin'ilay tany nampanantenainy nomeko anareo io tany io nomeko anareo zany anareo io nefa anankiray avy tam'ilay ray tapitrisa ny teo dimanjato tapitrisa eo ankehitriny no milaza tena ho kristianiny eto tany ary misy taranaka amin'ny farany isan'andro areto ahoana raha tonga androany ny fampakarana ka dimanjato manera-tany ny olona ho raisina ao amin'ny fampakarana tsy ho fantatr'ireo mihitsy na ho hitanareo eo amin'ny gazety zany ny fialan'izy ireo fa ny fiaviany tompo dia fiaviana miafina ho avy taka ny mpangalatra izy ho vitsy anisy zany ka ho tony tamin'ny andro nanontaniany mpianatra an' jesosy hoe ahoana ny ilazany mpanoradalàna fa eli tsy maintsy ho avy aloha hoy izy efa tonga izy saingy tsy nafantatra azy ianareo mba efa nietreretinareo ve ny zavatra nataon'ny olona mbola niny foana izy ireo fa mo fa ho avy eli teo anivony anefa izy saingy tsy fantany de ho toy zany ny fiaviany zanak'olona zay zavatra ihany no ataon'izy ireo aminy eto ny fanan'andriamanitra eny inona aro no ataontsika ny am'izany inana mana ve sika sisisy nefa tsy mba misy fivoarana tsy tapaka arakaraky ny tombotsika mba efa tsikaritrareo ve ny am'y vo toy ny nanambarany pasteur Pitsa azy vo teo ny amin'ny fomba fandehanany vo amin'ny tany nisy vo maro tao amin'ilay tany fony nanomba teo amin'ny rano andriamanitra tamin'ny hazavana de ny hazavana no nampamoa ny fanatrehan'andriamanitra voalohany lay hazavana voatonona de tonga avy tamin'ny tenin'andriamanitra ary ny tenin'andriamanitra irery ihany no mitondra hazavana ka rehefa nisitaka ny rano de efa tao amin'ny tany ny vo fa ny hazavana irery ihany no nampamony vo zay nitoetra teo sady nisy tsirinaina tao aminy de nitsiry zany nanao ny voariny andriamanitra ary teto nisy hazavana hafa indray namely ny tany ny maraina ny pasika fony nomena ny fany masina ary nomeny zany mba hitondra hazavana am'ireo vo efa fantatr'andriamanitra noho ny fahalalany raha teo hoe hoeto tany toy ny ahafantarany voaranofo voalohany no ahafantarany toerana misy ny voara-panahy ny vatanareo de efa nitoetra teto tany fony namorona ny tany tamin'ny voalohany andriamanitra ampahanty tany ty sika nitoetra teto sika ary tamin'ny fahalalany raha teo nalalany tsara hoe iza no ty azy iza nanompo azy ary izany tsy ny fahalalany raha teo no milazo zany raha tsy zany de tsy andriamanitra izy tsy afaka ho andriamanitra izy raha manapetra ary raha tsy manapetra izy de fatany zany zavatra rehetra koa hitanareo fa tsy malala ny olona ka manaonao foana mifandony eo am'izany izy miazakazaka eo am'izany ka mieritreritra an'izao sy zato nefa tsy fahombiazany io hitantsika zany fa ny ety kosa de mahomby tsara ny fahitana ny sitrapon'andriamanitra tanteraka sy ny fijoroana eo am'izany eo am'izay ny antson'andriamanitra anareo arak'izay nolazainy rahalahy Jack voatsela ny am'lay Pershing Square teto zay feno savorivory ny anankiray maketsy ny anankiray makery ary ny am'ireo teolojianina sy ny sisa ka ianareo zay te alala teolojia makanesany ataoko fa saiko toy zany ihany ny ao amin'ny Hyde Park any London efa tany aho ary samy manana ny heviny tsiraray zany de vangongony tontolony Babilôna eo amin'ny andro moderna saingy tsikatrareo ve lay voalazany rahalahy Pitsa tamin'ny afany mahafinaritra ho antsika tamin'ny maraina rehefa nanomboka nivoaka ny park izy de nahita lisy kely ny pasika iray
teo anivon'io savorovory rehetra io araka nitondrany azy tamintsika tsy afaka nanao eny izy io na tsy nisy fiainana avy amin'Andriamanitra namiratra tao aminy teo anivon'ireo savorovory rehetra eo teo izy io tamin'ny famirapiratany satria nanendry azy hoe ho Andriamanitra teo anivon'ireo disadisa rehetra tsy nisy nahatsikaritra azy tsy hitan'izy ireo ny fampiarana an'io amin'ny ara-panahy ary toy zany koa ankehitriny ny eo anivon'ireo vondrona sy andiany lehibe ananantsika ireo fiangonana sy anaram-piangonana sy ny sisa ny anankiray misitina maketsy tsy maintsy batista sika na hoe presbyteriana tsy maintsy zao zato na zao koa eo anivony zany rehetra zany indro misy voninkazo maniry eo eto anifontsika mihitsy ny herin'Andriamanitra zay misandratra avy eto anifontsika rehetra andeha ary ijanona ribanjina ny minitra vitsy de jereo ny amin'ity herinandro ity fa hitan'io iariary eo natreanareo mihitsy ianareo inotsika fa ataon'Andriamanitra zany sa tsy zany hitako fa tokony efa ao ambany sika zao andeha ary sika vavaka ny tsiraray amintsika Andriamanitra malalo rehefa manondrika ny lohanay eo amin'ny fanatreanao zahay de tsapanay ny tsy fahampinay raha miangataka kanefa nampanantena ny zano anay ianao hoe raha manatony zay de tsy andahanay ianao fa reo fanambarana hevitra vao natao teo de tsy midika ho fotom-pampianarana anankiray amin'ny ray Tapitrisa fa tony mampatsiahy anay fotsiny satria hoy ianao eti ny vavahady ary teny ny lalana makany amin'ny fiainana ka ho vitsy no ahita azy satria maro no nantsony fa vitsy no fidina ry ray mandrak'izay eo apartao manerana nyty tanàny ity ny azavany filazantsara mandritry zao fivorim-be amin'ny herinandro zao ary raha misy vo eto engane ka am'lay fombanao lehibe lay fitondranao endry toy zay niezana naseho antsara tamin'ireo spermatozide anylahy sy ny any vavy no iaviny izy ireo ao amin'ny fivorim-be io anome azy ireo azavana neny fany masina tsapanay fa mety tara noho ny fieritreretanay ny fotoana mangataky zay Andriamanitra raha tonga eto zay de no nahitsotro zao fa mety isy zavatra hitranga eto mba anampy ny olona na isambotra ny ondro faran'io fantatray fa rehefa feno ny valan'ondry de akaton'ilay mpiandrondro ny varavarana tony tamin'ny andro ny Noa rehefa tafiditra tao lay mpikambana farany tamin'ny ankonany de nakaton'Andriamanitra ny varavarana de nikapokapoka sy nandodona izy ireo saingy efa tara loatra Andriamanitra malalo nomena anjara izy ireo ho ianao za io vavahady ny valan'ondry io ary manaitra tokoa ny hira nataon'ilay poety hoe mova tsy ampy anao ny 750 tsy mbola misy anankiray ihany mety ondry mainty kely izy io na mety tsinitsinina mety vehivavy na lehilahy kely tsy fantatrany misy azy ireo saingy tsy maintsy tafiditra io farany io ary eo vao hikatona ny varavarana Andriamanitra ianao ny malala ny zavatra rehetra dinio ny fiainanay zao marainy zao ary irao eo am'izay toerana azonay ale zay ka mety ahitana ny farany io de hikatona ny varavarana ary ho ao anatin'io miaraka mpiandro ny ondry ekeo zany tompo raha eto an'io io anankiray io raha eto io anankiray io zay tokony ho tonga zay rehetra nomeny ray ano anatona ary tsy misy mahay manatona raha tsy tao miray anatona izy ka raha misy fitaomana na fahatsapana kely manondro fa mety zao ny ora ho an'ilay olona iray eto amin'reto mpiaino reto na eto izy na ny ambany tohatra na iza misy azy amaly ania izy hoe eny tompo
zala anankiray mirenireny verilanana sady nanohitra niady tamin'io tamin'ny fiainako rehetra tsapako fa tokony ho tonga nefa miravoravo eo amin'ny lafiny misy farisena aho an'io tsy afa-midina na afa-miakatra tsy misy lalana azoko ale ho tonga nela mpianondro lehibe anitsitra ny tanana malefaka ka hitondra an'io anankiray io ao amin'ny fialofana ary ametraka azy eo antsorony sy amerina azy ao amin'ny fialofana. Mety misy anankiray eto tompo zay marary ka efa eo amin'ny toerana zay lazainy dokotera hoe tsy misy azo atao tsony. Niezaka mafy izy ny amonjy azy saingy tsy vitany namonjy azy. Ambony no zay mety ho takany zany tsy misy azo ny atao. Ny fanafodiny sy ny ady tsy fandidiny dia tsy nahatakatra an'io. Kanefa tompo tsy misy tsy takatry ny sandrinao lehibe fa ny teninao no sandrinao. Koa mivavaka zay Andriamanitra malalo engany an'io maraina raha miresaka aminao zay mba hidiny ianao ka natratra an'io marary zay tsy afaka anampin'ny tenan'io ivelan'izay mety ho takatry ny raharaha siantifika ary efa niala ny dokotera ho sitrana ny izy ireo. Ikeo zany tompo. Mieritreritra ny amin'ny Davidy zay raha nankinina tamin'ny fiandrasana an'ireo ondry vitsy ireo. Vitsy izy ireo nefa nisy bera tonga teo ndray andro ka nakany anankiray tamin'ny ondry kely ary nitondra azy ary afaka nohaniny zany toy ny fahafahanoma miadana mihinana ny vatana na liona vaventy. Fa Davida tsy de tsara fitaovana tamin'ny ny baskely na tsy nanatsabatra izy fa atsamitady fotsiny nefa nandeha nitady an'io ondry io izy. Ary rehefa hitany ny biby zay saika mono an'ilay ondry kely dia nivonony tamin'ny atsamitady. Fitaovam-piadiana tsotra kely misy tapaka olitra stady io ary kanefa natoky an'io izy. Tsy misy manam-pahaizana be eto anivonay tompo vahoaka tsotro zay sady mivavaka ampahatsorana. Nefa tongo zay zao marainy zao mba hitady an'ilay ondry ny ray. Io vehivavy pirenireny eny amin'ny arabe io mampahonena mifoka sigara miezaka mitady fiadanana amin'ny alala sigara. Io lehilahy mamofona very io zay miezaka miala am'izany nefa miazona azy ho voafatotra ny favalo. Io tovolahy na tovavy io zay miezaka anao ny mahitsy nefa tsy mety mahita heritsotro zao isarana amin'ny zava-dratsy. Tonga amin'ny anaran'i Jesosy tompo zahay hitaky an'io ondry io zao maray zao miaika ny fahavalo zay fa zavatra tsotro zany atsamitady vavaka nefa tongo zay mba apody an'io anankiray io ao ambalan'ny ray mba hahafahanay any metatitra ny am'ireo zavatra nankinina ety an-tanana ireo. Ny herin'Andriamanitra ny ankehitriny no hiteraka finoana ao am-pon'ny olona ary verina ane io fanahy very io an'io maray hiala ane ireo fakapanahany am'izao fiainany zao ka mela azy andeha ka izy mihitsy ane no ahita fialofana eo antsorok'ilay tompony satria voaverina eo amin'ny fialofany indray. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy zany. Amen. Tanareo rehetra ny Andriamanitra mandrapaitako anareo rahapisondray averiko amin'ny raha lasakariana ny fivoriana ity antenaiko fa ianareo no fa nahita fitety eo mason'Andriamanitra sy teo anatrianareo ka inoko fa tsy tsangany eto mba ilaza zavatra diso aminareo. Efa nioatra ny enina amin'ny 50 taona ko aho zao tamin'iny andro iny. Tsy hoe afatry ny layanitra fotsiny izy ty fa efa nino an'izao aho hatramin'ny fahakelezao. Raha tsy marina izy ty dia zany olona daly indrindra tamin'izay nananan'Andriamanitra teto tany fa ho an'izao antony zao nanolorako ny fiainako rehetra ary avelao aho ilaza zao ampahatsorana raha nanana fiainana ray alina dia tsy anova ny fomba fijeriko mihitsy. Eny azony olona rehetra takarina ny fanasitranana. Tsaroa fa ao anatinareo ao ny fanasitranana.
nataon'Andriamanitra ao amin'ny espaiso ny paiso rehetra zay mety hoeo raha namboly an'io tao amin'ny sa izy. Hitanareo zao fotsiny lay azo paiso na lay azo poma na lay azo mamovo de tokony aniry tsara noho ny fisotrony an'ilay rano amin'ny tany. Eny ny tsiraray aminareo de manana an'izany fahafahany zany ao anatinareo mba hanafaka anareo satria Andriamanitra io hatramin'ny nambolena anareo tao amin'ny Kristy tamin'ny alalan'ny batisa. Tsy hoe ny batisany rano fa ny batisa ara-panahy. Tsy ny batisany rano idiranareo amin'ny Kristy fa ny batisa ara-panahy. Rapitsy tolakandro raha sitrapony tompo iresaka ny amin'ny ahoana sy inona no tena fampiarana an'izany. Ataontsika tolakandro zany mba tsy haneligelina an'izay mety ho fivorinareo. Jereo ny eto fa amin'ny mampino no maheto ny tsiraray aminareo. Hitanareo lay fiainana tao amin'ny Kristy ary no ao aminareo. Vitany raha afaka hitan'io fotsiny anareo andraikitry ny devolony manakana anareo tsy eo amin'io miazona anareo jamba manajamba anareo fotsiny no ataony de zay eny tsy ho fantatrareo zay aleanareo eo tsy afaka ilaza ny toerana aleany ny olona jamba tsy maintsy mitady izy ny fahalalana avy amin'izay olona mahita ka mandra-pahatonga antsika mahazo ilaina ny misy olona milaza amintsika ny fahamarinana ary mato anareo Kristy ary nafindra sy nambolena avy amin'izao tontolo zao ao amin'ny Kristy ianareo ka ny zavatra rehetra ilainareo de efa ao anatinareo tamin'ny alalan'ny batisa ny fany masina. Tsy marina ve zany? Ankehitriny ny antokana ilaina ataonareo de ny manompoka misotro an'izany fotsiny ary misotro ihany ny azo de manompoka avoaka ny ravin'ireo tsiry ka mamoaka vo isataona tsy ao amin'ny tany ny vo eo amin'ny azo ny vo. Firy ny mahazo an'izany manaova amen. Ka de hitanareo fa ao amin'ny azo ny vo ary ny azo tsiraray de mila misotro avy amin'ilay loharanony raha milatsaka ny orana de zay ny manome aina ny ho azy io ny fisotrony avy amin'izany ary arakaraky ny sotrony no itombony de mitombo ny faniry ny mandra-pahatonga azy anaroka tanteraka toy ny maizy ny fiangonana zay mamoa amin'izao taona zao ary raha misotro ihany izy de mitombo fa raha mandatsy isotro ny azo de tsy afaka hitombo io azy io raha afaka ino an'izany fotsiny ary ianareo. Eny isambatan'olona mazava ho azy fantanareo ny fomba fanao ny tompo maneho zavatra isan-karazany izy ny amin'izay nataonareo sy ny tsy tokony ho nataonareo sy ny sisa eo amin'ny fivorena antenantsika ny ilatsany fany masina eto amintsika ny maraina mba hanao ny toy zany raha eto ihany sika miandry hatrany aho ataoko fa noho ny tena kizitiny zany de ny fieritreretana hoe mila tsika mialeto ny ao ambany hitanareo fa miandry atsika izy reo efa tarisika zao nefa inoy amin'ny fonareo rehetra zao miangavy re inoy raha za raha nahita fity teo masinareo ah hoe olona ny lazany marina de ino zao aoky anareo ifametra tanana ankehitriny ny rehetra eny zareo eny tsy nilaza ny baiboly hoe zao famantarana zao no anaraka ny William Branham tsy nilaza any hoe anaraka ny Oral Robert Sireniany tsy nilaza hoe anaraka ny Lalakop na zay olokafo zao famantarana zao no anaraka ny reo milaza maro io zay mino raha mametra tanana amin'ny marary izy reo de ho sitrany reny lay herin'Andriamanitra ao anatinareo no mitondra aina eo amin'ilay olona metrahanareo tanana de io loharano ny fany masina manome aina io. Andriamanitra mararo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana sarotra indrindra misy ny fiangonana zao aoka ny olona amin'izao segondra zao mba tsy ho kizitiny arega anela hery nanangana ny Kristy avy tao pasana no amelona ny fahamarinany filazantsara ho azy reo amin'izao ankehitriny zao de ilaina ny raha Jesosy hoe raha ametra tanana amin'ny marary izy reo de ho sitrany reny engane ny heriny de miaretra ny aretina rehetra ny fahosana rehetra ny marofo rehetra reo zavatra rehetra mampijaly ny olona hiala amin'izao ankehitriny zao noho ny finoana ary amin'ny mahampino anay angatana i amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Amen. Ankehitriny hatsangano ny tananareo ary ome fiderana izy raha inonareo fa atao zany. Andriamanitra malalo ho faty ankizy ty tompo raha tsy tanteraka zany melohako io fatoran'io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hiala amin'ity ankizy tsy manatsy ny tiane zany. Amen. Eny niezaka ireo dokotera nefa tsy naomby mino fotsiny.